Zava-Manitra raha eo lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindrapo izay nomenao anay ka dia tafavory maro eto izay tsy omby trano fivavahana fa trano ivelany androany nidera sy nankalaza sy name voninahitra ny anaranao. Haleluya! Misaotra koa raha eo ny tahinao zay ka narovanao tamin'iny herinandro iny, tamin'ireo loza rehetra, tamin'ny lalana izay nalehanay, ka na dia nisy loza aza ataon'ny lohan'ny fiainanay dia navilinao lalana izay ka tsy nahita izany. Ka noho ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay Tompo, fahasalamana izany, ny fiarovana anay, fitahiana, dia tondra izay nitondra, tonga izay nitondra ny fanatitra sy fahafolo-karena sy ireo fanatitra ho fampandrosoana ny asanao rehetra araka ny teninao raha mihevitra ny zava-panahy ianareo dia izay hampandroso ny asan'Andriamanitra no tadiavo indrindra. Ko dia nitondra izany izay Tompo fampandrosoana ny asanao, ka dia matoky izay fa hoandraka kasirana amin'ny seza fiandriananao anay izany, ka nisambatan'olona na tanora na lehibe na antitra na ny ankizy izay nitondra izany ene dia ho tahinao na mivoaka na miditra, omenao fahasalamana feno, arovanao amin'izay mety asan'ny maizina rehetra, dia voaka mpandresy hatrany izay nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya! Mitenena ary Jehovah ô amin'ny vaky tenin'ny soratra masina izay norenesinay teo amin'ny alalan'ny fananao masina, fa miaino indray izay ka aoka tsy teny amin'ny fahalalana izay na amin'ny fahendrenay, fa ny fananao masina ny no ampiteny ilaza sy teny avy eo ivonay ka na hoe ity ny lalana ka izory. Anao ny dera sy nihaja sy mivoninahitra mandrakizay anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Fa elaela tokotsika izay tsy niona teto lasoro. Fa miaravantsika rehetra indray amin'ity sabata fa 15 ny volana septambra ity. Efa volana vitsivitsy sisa dia ifarana ny taona. Ary mety androany no sabata farany aonantsika eto, fa mety any amin'ny toeran-kafa ndray tsika vao miona fampiarahaba. Amen. Miarabantsika rehetra tafahoana eto lasoro indray tsika, eto indray ny afatra ny mivoaka, tsy adinontsika koa ny miarahaba ireo namantsika, vahintsika izay tonga miaraka amintsika eto. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray miaraka amintsika eto, namaly ny fanasantsika fiangonana, dia arabantsika manokana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Tsy izy izany fa Andriamatoa Pasteur Jean-Yves avy amin'ny fiangonana Rema. Raha ho azafady mba tsangana kely pasteur. Taovy mafy ny teka andraisantsika izany mpanompon'Andriamanitra izany. Saotra indrindra. Tsy nihafahafa Pasteur Jean-Yves fa dia tonga niaraka mivavaka amintsika eto. Sampany voalohany vao mba niaraka tamin'ny fiangonana pasteur. Mahafinaritra fa niraisy ny fiangonana mpifaliana tokoa ianao ary matoky izay fa dia aombanao koa ny Tompo amin'ny asa mandradra sy ny fanompona izay nanokananao tena ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly dia mifity tanora hatrany tokoa ny Tompo, satria nary apôstôly Jaune zany tanora zany, Kristina anao ny asan'izany koa tanora, ary ny tanora dia tena matanjaka. Mampamangy amin'ny fiangonana any mirary soa hoe ozizy pasteur sy ny mpiara-miasa rehetra. Mankasitraka pasteur. Ia. Misy renim-pianakaviana koa moa miaraka amintsika eto hoe fiangonana hafa fa dia miara-mifaly amintsika, satria samy kristianina ary vonona ny ary asa ifanohana amintsika amin'ity azakazaka masina izay ataontsika ty avy amin'ny fiangonana Luteriana zany renim-pianakaviana izany, fa tsy nanahirana azy nanana ny sarotra taminy ny ho avy hiara-mivavaka amintsika, satria tsy fiangonana boudiste na hindoiste ny fiangonantsika fa kristianina, dia tonga miara-mivavaka sady vonona ifanometanana antsika ny renim-pianakaviana Alice Vololony Irina.
Makasitraka ny misaotranao dia misaotranao be da be ary mirahasoanao ko pastera mivavaka ao anao sy ny ankonana tany amin'ny zafikely mba ho lavo andro ihany ananeka dia hiaraka hitsenan'ny tompo eny amin'ny rano lanitra itsika. Saotra tompo. Eny ary tsika mianakavy reto zany ka dia isaorantsika Andriamanitra fa dia ny arabantsika farany zany ireo voakan'Andriamanitra rehetra any ampitan-dranomasina any eran'ny Madagasikara mieno ty toriteny ty aty ambony fiarakodia ato tokantrano ato eo ambony fandrinana mieno ny toriteny isika matetika dia tratranay mpisakafoanana foana ianareo rehefa toriteny pastera dia mirary zotombana dia eniko mihitsy nareo mamaly hoe merci rapasy a merci pastera fa tena mpinanana mihitsy zay izao tratranao tratranay eo mpandrinako ny sasany a dia dao ifo am'izay eo izy pastera fa efa tena hitany daholo tsika. Mahafinaritra zany satria za toriteny ato am-piangonana io dia miditra ato tokantranontsika ihany koa ny feo dia miresaka ato tokantrano miresaka amin'ny televiziona reny raha mahatsikaritra tsara nareo dia miaraba ny tantinina miaraba ny tonton ny ankizy rehetra satria za miditra ho tokantrano dia efa mba miresaka amin'ny radio tsika dia tsy manao hoe miaraba nareo any tokantrano any ianao rehefa aoko any tokantrano any aiza ifeonao igny efa tonga tokantrano e sarinao io fa tonga tokantrano dia miaraba ny olona tokantrano ianao dia mifankahita aminy eo izy mijery ianao. Alohan'ny tondratsika ny famelabelarana ny hafatra elaela tsika tsy niaona tsara mba mifampizara vaovao teny amin'ny Colosseum angamba ny niaona farany taona elanelan'izay a maro ny lalana nandehanana ary efa nanomboka ny tety faritra maro a isika nisy ny tany Farafangana tany Vohipeno tany Manakara tany Vangaindrano dia izy daholo zany tany Majunga fa aveo tany Fianaratsoa Rapitso dia any Tomasina indray no anaboaka pastera Mayol mbola tsy miolona fa mbola mono baolina efa vahoaka betsaka analikisany nefa miandry antsika any Tomasina any efa tsy andry ny atongavana any tamin'ny lady teo moa tany Fianaratsoa tsika dia betabe ny olona tsy mana-po e betabe ny olona mieritreritra hoe zako zay Mayol zany kiraha tsy adala ny olona tarity ny vavaka any aminazy any efa rava zany rindrina zany rava zany amin'izao fotoana zao tsy zany tsony ny eritreretin'ny olona hoe ho tao amina hivavaka ty amintsika ny olona efa mazava reny hafatra ireny fireny moa sisa zany ny bala fiady hoentin'ilay mpanoatra moa zany fa tsy hoe adversaire le mpifaninana reny sisa natao hoe bala entin'ny mpifaninana hoe de reny io nareo hivadika apokalipsia foanan'io ny henakisoa foanan'io ny fomban-drazana dia ny sasany moa zany dia efa tsy hita tsony zay ho resahana fa dia efa 2013 tanteraka ihany ny sisa no azony hoentiny nefa le 3 ny amin'ny 2013 le 8 iny ane izy raha roa e fa 3 aloha ny voalohany dia apetaka indray ny tapany faharoa 3 mivadika dia tafiditra amin'ny baolina raha mahita atsika fa ny fiangonana zandriny ary profo miaraka amintsika eto ny pasteran'ny Rema amin'izao fotoana izao nanao fanambarana mivantana tany Fianaratsoa niakatra teny amin'ny estrade mihitsy joro maro dia maro mihitsy ry zareo za mba nanao vazivazy nareo ve tsy matahotra ny lehibe nareo eny roasina hoe manona amin'ny pastera dia ohatra indreny fa maliko reny ihany zay pastera tsy misy atahoranay fa tsy Andriamanitra rery ihany a izy ihany no atahoranay halleloja mba tahaka anao tsy matahotra frantsay io koa ianao ary manontanian'ny olona ianao tsy matahotra frantsay toy izy anao hoe tsy isy toko sy andinina ao amin'ny baiboly manao hoe matahora frantsay kina natahorako an'izay frantsay tsy isy toko sy andinina manao hoe matahora amerikana matahora rosiana matahora zimbabwiana zimbabwiana moa sa zimbabwiana
Izy tsy manao hoe matahorana ny Senegaly tsisy an'izany eo. Na hoe matahorana voaka ny vaingain-drano. Tsisy an'izany eo. Fa matahorana izy. Matahorana Jehovah ka me voninahitra izy zay matahotra ny Jehovah. Halleluja! Halleluja! Tena no mikagaga an'izay anie. Tonga ny olona tsy zaraina vola, tsy zaraina t-shirt, tsy zaraina kaskety, tsy zaraina vary, tsy zaraina menaka. Tonga ny olona ary tena mahagaga. Fa ireny zavatra reny reny le famantarana efa nomen'Andriamanitra atsika. Satria na Baiboly anie miresaka an'izany raisiko kely ingeo ny obola atsika eo. Obolana. Toko 7:20. Obolana toko 7:20. Obolana toko 7:20. Ny andininy 7:20. Azafady andininy 3:20. Toko 7:20 andininy 3:20. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Zay tapany voalohany zay. Ny fisasarana rehetra misy inona? Raha José mandroaka devoly isaky ny 2 minitra io ve dia oreraka mandroaka fotsiny. Na dia mahasironao bely zary. Belzika ny tiako resahana. Fa ny fisasarana rehetra misy inona izy? Misy valiny avokoa. Mesaka ny olona hoe da mba mora olona dia maka artista malaza be dia maka collégium sisa. Ka moramora mameno ny collégium io. 20 taona ny sasarana. 20 taona mahery ny sasarana. Misioka tokana fotsiny tsika dia feno collégium. Zany hoe tsy mba fahefan'olombelona tsony zany, tsy mba herin'olombelona tsony zany, tsy fahefan'ny vola zany, tsy herin'ny vola, fa herin'iza? Herin'ilay Jesosy Kristy. Herin'io Jehovah-Andriamanitra io azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja! Halleluja! Efa nambarany amin'izay, ho avako amin'izay ny manompo azy ny tsy manompo azy. Hitantsika tsara ny vakiteny tamin'ny herinandro. Efa mampioman'Andriamanitra. Tsy manao na inona tokoa izy raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Inona nampomaniny atsika? Arao tsara le vakiteny ary. Raisitsika le ary amin'ny Petera 2 famitinana kely. Toko 2. Le perikopa tamin'ny herinandro. Petera 2 toko 2. Zavatra Petera 2 toko 1. Petera 2 toko 1. Petera 2 toko 1. Misy lohateny eo hoe 12 tsika manomboka. Fananarana mba iorina tsara amin'ny fampianarana marina. Fananarana mba iorina tsara amin'ny fampianarana marina. Ko azoto mandrakariva ampahatsiaro anareo amin'ny izany zavatra izany aho. Azoto mandrakariva maninona hony? Ampahatsiaro anareo amin'izany zavatra izany. Ampahatsahivina foana zany zavatra zany. Na dia efa fantatrareo azy dia tsy maintsy ampahatsahivina foana. Ka efa niorina tsara amin'ny famarinana zay efa eo aminareo. Ampahatsahivina foana, ampahatsahivina foana. Ampahatsiarovana foana itsika izany. Na dia efa fantatritsika izany. 13. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny ampifoanareo amin'ny fampatsiarovana anareo. Dia ny mbola eto ataoko ny ampifoanareo, ampatsiarovanareo ny zavatra izay efa nambaratra amin'izay. Satria fantatro fa ho avy tampoka ny anesorana ny tranolaiko dia toy ny nasehon'i Kristy tompontsika tamiko koa. Ho avy tampoka ny anesorana n'ino? Tranolaiko. Dia nazavaina tamin'izay. Tamin'izany izy avy tampoka. Fa zao nge zany efa tsy tampoka intsony. Efa ho avy ny fotoana izay anasorana amin'izay. Amin'ity tranolay ity. Dia hitantsika amin'ny perikopy rehefa avy eo hoe inona moa ny antony nanasorana hita amin'ity tranolay ity? Inona moa ny antony? Fa tsy ho ato intsony izany fa dia ho lasa. Betabe nefa lasa.
fa tsy nomena baiko hoe ho avy fotoana ialanao a fa lasa satria mafy loatra ny dia ny ainga avy any Egypte ho any amin'ny tany Kanana. Sasany ary efa nitany Jordanina vao tavela, sasany ary eo ampitanany orony Jordanina no tavela. Hoe tena tsy vita tsony rangany epita, mbola tsy tonga foana ve? Reraka zay ka. Lavitra loatra le lalana. Hitantsika tamin'ny vaky teny tamin'ny Exodus moa tamin'iny hoe na dia akaiky eo ary le lalana nandanana na vilin'Andriamanitra lalana hafa hoe mba ho tonga lavidavitra kokoa ny andehanana satria rehefa sendra ady akaikikaiky eo dia vetivety miverina any Egypte. Fa rehefa any tena any lavitra be any tsisy ranomasina epitany iverenana tsony, tsy tafaverina tsony io. Dia nalefa lavitra tokoa ny atsika. Efa kely ty sisa. Tonga ny fotoana tsy maintsy ialana. Fa mibaiko tamin'izay alefaso le tena isaraka ny ranomasina. Vonoina iady. Dia nibaiko manao hoe lazao ny zanak'Israely mba zany tsisy miverina intsony zany tsika. Efa lasa. Halleluja. Amen. Tsisy miverina intsony fa efa lasa. Avy fotoana ialana amin'ilay tranolay. Efa nampiomanina melotsika tahaka ny Eli ihany ane. Rehefa ne ao amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko tadiavana. Toko faharoa. Mpanjaka faharoa toko faharoa. Bakitsika andinin'ny fahatelo. Mpanjaka faharoa toko faharoa ny andinin'ny fahatelo. Zao ny voasoratra. Ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany zay tao Betelaka nanao taminy hoe fatatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao. Dia hoy izy, eny, fatatro ihany koa izany fa mangininareo. Andinin'ny fahadimy. Ary hoy ireo zanaky ny mpaminany zay tao Jeriko nanatona ny Elisa ka nanao taminy hoe fatatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao hiala ho ambonin'ny lohanao. Ary izy namaly hoe eny, fatatro ihany koa izany. Fa kombony ny vava. Tsy izany nanalana isak'izay mandeha eto. Mety efa mampamangy nareo rehefa lasa any io. Fa ino nataon'ny Elisa? Andinin'ny fahasivy. Ary noho nefa tafita izy roalahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay ataoko ho anao, dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, matsiny ianao, oky ny anjara roa amin'ny fananao mba ho aho. Fa hoy izy, attention mon ami. Sarotra zany zavatra angatanao zany. Sarotra be zany. Kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, ndeo anao ihany zany, raha tsy zany dia tsy ho anao izany. Dia ina zavatra nitranga, andininy 12. Ary nahita izany Elisa dia niantso hoe rikaka eo, eny ka lesin'ny Israely tsy mitangy soavaliny. Dia tsy nahita azy intsony izy. Ary niraisy ny fitafiny ka nitriariny roa. Andininy 14 dia niraisy ny Elisa ny kapotiny Eli zay latsaka avy teny aminy. Ka nakapony rano dia hoy izy, aiza Jehova Andriamanitra Eli? Ary Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Be zany ny antany atsika. Dia inona moa zany no ataonareo raha lasa any pasteranareo raha lasa président? Efa fantatrareo moa zany no ataonareo. Atao hoe mangina fa efa fantatra izany. Aza mifandrebirebe tsony, fa fantatra izany. Dia ahoana zany fiangonanareo raha lasa zany ny présidentnareo zany dia ahoana? Tsy korotana ambony ambany sisy eo io. Mangina, efa fantatra izany. Eny ka dia ahoana zany raha korotanao ty izandray ny haninao tsy ady atrano sy ny namanao dia maninona? Eny ka tsy zara roa zany ny fiangonanareo raha lasa tao izy dia maninona? Dia mifindra aty aminay andray nareo dia maninona? Dia tsy vavaka ny latsorotsony zany nareo dia maninona?
lany bala ihany izy ny farany. Tony koa hita mihitsy hoe fa voany mahiolona mihitsy de manino. Aza maka inona izy ny tanora? Aza maka ela mihitsy. Na de mitabataba ary vadinao ndao isaraka de tao hoe de manino iny. Ratako ny tontondro eo tena de manino iny. Mamaiza mamalo fa tsy inao ndre ny etoeto-po amin'ny tsisy dikany. Raha vao etopo amin'ny tsisy dikany ianao matiny zareo ianao. Fa fantatro izy fa andeha tokoa izy kuinona moa ny olona. De ahoana indray zany ty toroteny tamin'ny heriny raha mbola eo ny mpapakatra mahazo mifaty va ny olona nasaina sa tsy mahazo. Ataona tokoa moa ny fatiky ny fanasana reo. Ny olona tompom-bady mpampiakatra vato mbola eo. De koa nisy mariazy tsisy sakafo na ndray azy. Rehefa maninona fadianina. Moa mahazo mifaty va ny mpianatra raha mbola eo ny mpapakatra ozy izy. De tonga ny hafatra tamin'ny heriny izay nandray. Janona zany ny fifadikanina. Satria mbola eo ny mpapakatra. Fa rehefa lasa mpapakatra tairo am'izay. Rehefa mifanohitra be zany. Tsy hoe ndao hifaty mba tongavan'ny mpapakatra amin'ny toerany. Tsy zay fa hoe tsy mifaty raha mbola eo ny mpapakatra. Tsy mifaty raha mbola eo ny mpapakatra. De jereo ary ane. De vaky tenitsika atao ampitoroteny. Fa zavatra mifanohitra zany le perikôpantsika atao ampitoroteny ty. Tokony ho izy andao tsika hifaty mba tonga ny fiverenan'i Kristy. De noneo anao fa Kristy efa voasoratra fa tsy maintsy an'inona. Iverina ko inona ny fadinanina amin'izany inona. De pandeha de nisy fiangonana tamin'tsaiko tamin'ny 89 moa ny Papa Jean Paul II le tonga teto Madagasikara. 89. De nisy fiangonana ny vavaka ny fadianina. Hoe andaotsika ifadianina mba tsy hatongavan'ny Papa eto Madagasikara. De zany teny tamin'ny olona resaka tamiko teneny zareo isakafo teny zao fa nona fotsiny eo izy fa tsy maintsy tonga eto Papa. Fa zay ny voasoratra. Tsy maintsy tonga izy. De izy le tsy reo tsy anaiky an'izany fa efa vavaka mafy mihitsy eo. De rehefa mifaty aho mihinana kely ihany fa tsy de mihinana betsaka. Satria izy tsy maintsy an'iny. Ho avy tonga teto ny Papa sa tsy tonga? Tonga. De rehefa avy am'izay olona nanatona hoe tena marina ihany le teninao fa nona fotsiny zay ny fadianina tao fa tonga ihany ny Papa. Zay le tsika hoe tsy manao na inona na inona Jehovah raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Ka tsika am'le hafanaposy le fitiavana de hoe dora nga ifadianina tsika mba azahoana mandresy amin'ny ady. De nivaliany Jesosy izy tamin'ny sabata heriny tao. Moa mahazo faty va ny mpianatra raha mbola eo n'inona mpapakatra. Fa rehefa lasa ny mpapakatra zay izy vao maninona. Zay izy vao mifaty de nirasany ray ry hoe alana amin'le trano laiko am'izay tsy maintsy andeha am'izay. Ka rehefa lasa fadiany daholo am'izay nareo. Za fa lasa ko ina andrariko nareo ifady isan'andro an'andro nareo. Za rehefa lasa zay vao mifaty. Fady misaotra an'Andriamanitra hoe tena ifady am'izay zay Andriamanitra fa vita ny azakazaka. Fanohitra be zany de jereo va le vaky tenitsika ampitoroteny le perikôpa tao ndao tsika iverinao am'izay. Mifanohitra daholo ny zavatra resahany ato. Mbola napiko farany am'izay le tamin'ny heriny le nandeha sakafo tany amin'ny Matio mpamory hetra Kristy. De ozy ny fariseo sy ny mpanora dalàna hoe fa maninona ny mpampianatra anao ny miara misakafo amin'ny mpanota. Zany hoe maninona miray latabatra amin'ny mpanota. Maninona no mifanosina amin'ny mpanota. De mbola miara mihinana ihany. Tsotra ny valiny. Tsy ny finaritra ny mila fa ninona marary. Itsika efa niresaka foana propaganda raha ngatsika tsy manao tsy maka artista zany tsy maka zany tsika fa de mihirahira eo ny tanora sy ny korala rehetra rehetra. De ozy izy ny olona
fa ngamo izy ity zany raha rahanareo apokalypsy izy ity zany dia sady nareo rery ny rasinina amina dia nay mpanota zany ahoana zay tsy manaiky an'izany fa aloha mba hiaraka aminay mpanota anao pastera raha tena mpanompon'Andriamanitra marina ianao miaraka aminay mpanota aloha isy artiste ao na inona lazanareo azy maha olo masina sy miseho vavaka mafy be reo aloha ny mpanota pira ho ahy hiaraka aminay eto do testenay eo anao pastera nandray ny fampianaran'ny Kristy ve anao hiaraka amin'ny mpanota sa ozy izy ianao hoe za tsy mila mpanota ino anao valinao am'izany perikopy ary ny lazan'izany dia iranao aniza tokoa moa za ty za ty zany tsy iranao anareo tsony fa efa hoaniza dia sy maintsy hiaresakafo amin'ny mpanota hiaraka iosona amin'ny mpanota dia ozy izy ny farisesy mpanora-dalàna olona zao foana ny mpampianatra anareo ny miara-minana amin'ny mpanota ahoana ny miara-miosona amin'ny mpanota tsy izy io zay hoa tsy izy io milaza aminareo fa tsy izy io miara-miosona amin'ny mpanota zany ny mission fanohitra amin'ny baiboly tokoa zany fanohitra amin'ny maolona jereva mpitoroteny amin'izay mpitoroteny toko fafito tsara ny lazasoa noho ny menaka manitra ary ny andro aterahana tsy maleo ny andro afatesana tsara ny lazasoa ozy izy ny mpanjaka Solomona ao amin'ny obolana toko 4:12 obolana toko 4:12 dia ny 7:20 verina kely fotsiny ny baiboly zany dia tonga amin'ny obolana obolana toko 4:12 dia ny 7:20 ny abetsahany vahoaka no voninahitry ny mpanjaka fa ny avitsiny kosa no fietreny tena marina arabaky teny tokoa ny zany raha itsika moa zany nanao collégium dia olona 500 fotsiny nanatrika teo afa-baraka teo ny mpanjaka raha nandeha tany Majunga tsika namory vahoaka dia olona 20 nanatrika teo nefa ny sonao ngeza be dia le 20 mitsinjatsinjaka ohatra ny daly eo efa tsisy mpijery dia zay ny hoe fahavitsiny vahoaka mampietry ny voninahitry n'inona ozy izy ny mpanjaka fa ny amarony vahoaka ny voninahitry ny mpanjaka ka raha misy vahoaka maro manatrika atsika izy moa ny mpanjaka omena voninahitra an'izany ilay Kristy nanino naniraka atsika ilay Jehova naniraka atsika no mahazo voninahitra amin'izany satria hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa fa aminao no anehoako ny voninahitra dia izy ny mahazo an'izany fa ataontsika inona moa zany voninahitra zany fa tsy tsika tsy mendrika an'izany fa Kristy ny tompony voninahitra anio tsy omaly ary mandra zay dia ivererantsika amin'izay ilay mpitoroteny tao toko 7 manomboka ny 1:2 tsara ny maka amin'ny trano misy fisaonana noho ny maka amin'ny trano misy fanasana fa ho amin'iny no hiafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona datsaka-po izany jetrareto amin'izany tsara makany amin'ny trano misy fisaonana nefa rehefa mamangy fahoriana dia ho lasan'izay ne ny ratsy rehetra mba tsy hiverina tointsony izany hoe mba tsy hiverenana ato fa ato ny tsara aza misy matytsony ato aminareo nareo fa mifanohitra tsara ny trano misy fisaonana noho ny trano misy inona dia iza rangany ampisafidianana ry misy balina be dia ry misy fifaliana be dia ato misy fahoriana iana ny mety aminareo tsy amohan'ny olona toko sy andina ianao voalohany maty andevina ny maty fa zay ifety mazava ny tenin'Andriamanitra fanohitra be zany dia toy izany le izy 7 ny fon'ny endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana fa ny fon'ny adala kosa dia any amin'ny trano misy fifaliana dia izy milaza aminao fadaly zay raha mifaly satria ny fon'ny endry dia amin'ny trano misy fisaonana fa ny fon'ny adala any amin'inona any amin'ny trano misy fifaliana ay reto mitsinjatsijaka tsy mifalifaly reto zany olona inona daholo reto ay adala daholo ke zany reo fa adala mana-tsaina fa tsy adala very saina